androany no ansoina hoe alahady voalohany amin'ny advento. Izany alahady voalohany amin'ny advento zany dia sy hafa fa ny taom-baovao sika fiangonana. Ny taom-baovao moa dia misy anankiroa. Ny taom-baovao anankiray voalohany dia taom-baovao iraisana amin'ny be sy ny maro, dia ny voalohan'ny volana janoary isa-taona zany. Ny taom-baovao manokana ho an'ny fiangonana kosa dia ny alahady voalohany amin'ny advento dia androany zany tompoko. Ka dia sara raha ifampiarahaba koa isika, dia miarahaba sika tompoko nahatratra an'izao taona vaovao zao, taom-baovao ny fahasoavana, taom-baovao ny famonjena, taom-baovao ny fanavotana zao noho ny amin'i Jesosy zay mpamonjy asika. Notahin'Andriamanitra sika ka mahatratra ity androandroany ity, sy noho ny zavatra hafa, sy noho ny hoe fahavitriana, sy noho ny hoe tomady na fahasalama, fa noho ny famonjam-pon'Andriamanitra sy ny fahasoavany. Koa dia midera azy sika noho ny amin'ny zanany Jesosy Kristy zay omeny asika koa am'izao. Eto am'izao fotoana taom-baovao zay anomboasika ny taona zao ary, dia sara ny manamarika fa ity andro ity dia andro miovaova ny datiny, sy fixa tahaka ny iray janoary isa-taona ny datin'izy ity, kanefa misy fomba fitadidizana azy ihany. Ny fomba fanao zany raha mantatra ity andro ity dia zao: ny 30 novambra zay androany zany dia andro zay natokany fiangonana hatranainy hatramin'ny ela, andro fahaserovana any André Apôstôly mpianatry Jesosy, andro fahaserovana any André Apôstôly androany. Ka ny fomba fitadiavana ny andro ny advento zany dia ny advento dia ny alahady akaiky indrindra ny andro ny André Apôstôly, dia ny 30 novambra zany. Ka androany dia sady alahady no 30 novambra, dia androany zany no alahady ny advento. Ny alahady akaiky indrindra ny 30 novambra, zay no alahady ny advento isa-taona. Zay ary no fomba famantara sika ny atao hoe andro zay andro advento voalohany ity. Manaraka an'izay dia sara ihany ny magnazava fa ity advento ity koa dia misy karazany roa ihany. Misy karazany roa ity advento ity. Misy ny atao hoe advento voalohany, dia misy ny atao hoe advento farany. Ny advento voalohany dia miresaka ny fahatongavan'i Jesosy, manokatra ny androm-pamonjena, zay ny advento voalohany. Ny advento farany kosa dia miresaka kosa manondro ny fiverenan'i Jesosy amin'ny andro farany. Dia ny fiverenan'i Jesosy hisaran'izao tontolo zao, ny fiverenan'i Jesosy hanafoana ny ota eto ambony tany. Ka am'izay izy no manafoana tanteraka ny ota tokoa. Ka androany sika dia ny advento voalohany no horesika amin'ny tenin'Andriamanitra zay horesika rehefa avy eo. Advento voalohany androany dia fahatongavan'i Jesosy no tondroina Jesosy zay manokatra ny androm-pamonjena. Koa ny tenin'Andriamanitra zay anjara sika am'izao ary tompoko, dia raha sika mahita zany ao amin'ny filazan-tsaramasina. Dia ao amin'ny filazan-tsaran'i Jesosy Kristy zany. Filazan-tsaran'i Jesosy Kristy araka ny Lioka. Lioka 4, 2:20 ka hatramin'ny 2:20. Lioka 4, 2:20 ka hatramin'ny 2:20, zay hovakisika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia tonga tao Nazareta zay nahabe azy Jesosy, ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nisangana hamaky teny. Dia natolotra azy ny bokin'i Isaia mpaminany, ary noho ny namelatra ny boky izy dia nahita ny teny
voasoratra hoe ny fanahin'ny tompo no ao amiko satria nanositra itoteny soa mahafaly amin'ny malahelo izy naniraka itory fandefasana ampifatotra izy sy fampaheratana amin'ny zambana hanafaka zay ampahoriana hitory ny taona ankasitrahan'ny tompo ary rehefa naory ny boky ka naveriny tamin'ny mpanao raharaha dia nipetraka izy ary nandinika azy ny mason'izay rehetra tao amin'ny sinagoga ary Jesosy niteny taminy hoe androany no efa tanteraka eto aminareo izany soratra izany ary izy rehetra nankalaza azy sady talanjona noho niteny fahasoavana naloaky ny vavany ka hoy izy sy zanaky Josefa va ity ry ray masonao mana masinana amin'ny fahamarinana fa niteninao ny fahamarinana amen. Ry fiangonana malala ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raisika sy Jesosy Kristy Tompo. Nisy toerana inefatra na indimy miatoana nanambarana an Jesosy fa izy no Jesosy, izy no mpamonjy, izy no mitondra ny famonjena, izy no Mesia, izy no voahositra hitondra ny fanavotana asika. Maromaro ny toerana zay nilazana an'izany. Voalohany indrindra dia raha mbola vao menavava Jesosy, vao teraka andro visivisy monja dia nentiny ray aman-dreniny tany amin'ny tempoly hatolotra ho an'Andriamanitra araka ny fomba fanao teo amin'ny Israely satria lahy matoa izy. Araka ny mahalahy matoa an Jesosy dia natolotra ho an'Andriamanitra izy. Rehefa natolotra ho an'Andriamanitra izy nentiny ray aman-dreny tany amin'ny tempoly dia nisy lahy antso natao hoe Simeona ny anarany. Simeona zany dia nitrotro an Jesosy ka naminany nanao hoe ity zaza ity dia voatendry ho fandavoana sy ho fananganana ny maro teo amin'ny Israely. Fananganana sy fandavoana Jesosy, fandavoana ny fahavalony zany fa fananganana ny olon'Andriamanitra kosa. Ka dia ambara am'izany fa izy no mpamonjy. Faharoa zany, ny toerana faharoa zay nanambarana an Jesosy dia rehefa feno 12 taona izy nentiny ray aman-dreny niteny amin'ny tempoly mba hamonjy andro firavoravona fetim-piangonana zany. Rehefa tonga ny fotoana fodiana firavana dia sy hita izy. Ny ray aman-dreny nieritreritra fa efa lasa ny alohany an-tanàna izy. Sy hita tany izy ka dia niverina tany Jerosalema ray aman-dreny natahotra tena sy fantatra hoe nakaiza izy, natao hoe very izy. Notadiavina tany amin'ny tempoly ka hita tao amin'ny tempoly Jesosy. Rehefa hita tao amin'ny tempoly dia hoy ny reniny taminahoana dia manao tahaka an'izao taminay ianao, fa ny rainao dia nalahelo indrindra noho ny sy fahitananao. Fa Jesosy namaly hoe sy fantatrareo fa sy maintsy mitoetra ato an-tranon'ny raiko aho. Ny raiko zay ambarany amin'izany dia Andriamanitra. Sy Josefa zay ray mpikarakara na mpitaiza azy, fa Andriamanitra no tena rainy. Raha Andriamanitra no rainy dia Mesia izy zany, zanak'Andriamanitra izy zany, mpamonjy izy zany, mpanavitra izy zany. Io zany ny toerana faharoa zay ilazana an Jesosy ho mpamonjy. Ny toerana fahatelo kosa dia tao Jordana tamin'ny fotoana nanaovan'i Jaona Batisa azy. Rehefa nataon'i Jaona Batisa Jesosy, fa sy Jesosy rery natao batisa fa olona maro be natao batisa ny fibebahana. Ka rehefa tonga ny anjaran'i Jesosy dia nisokatra ny lanitra. Rehefa avy tao anatin'ny rano izy dia nisokatra ny lanitra ary nisy toy ny voromailala nidina teo amboniny dia ny fanahy masina zany. Rehefa avy eo dia nisy feo avy any an-danitra ny teny hoe ity ny zanako malalako zay sitrako. Feon'Andriamanitra zany. Feon'ny ray zany manambara an Jesosy fa Jesosy io dia zanany io. Ity hoy izy nilay feo no zanako malalako zay sitrako. Jesosy dia zanak'Andriamanitra. Jesosy no mpamonjy
izy no mpanavitra, izy ny voahositra hitondra ny famonjena ho asika. Zay ny toerana manaraka, zay ilazana an' Jesosy fa izy no mpamonjy asika. Ny toerana manaraka kosa de tany tendrombohitra, nitondra any Jakoba sy Jaona ary Petera tany tendrombohitra Jesosy mba hitokam-bavaka. Rehefa nitokam-bavaka izy reo dia niova tarehy teo anatrehany Jesosy. Ny akanjon' Jesosy tonga fosy manelatrelatra tsy zakajerena. Ary dia nisy feo avy any an-danitra nanambaraka nanao hoe ity no zanako malalako zay nofidiko, izy no henoy. Niaraka nisangana tamin'i Jesosy tamin'izay Mosesy zay efa lasa ela be sy Elia. Sy maty izy reo zany ao am' Jesosy. Ao am' Jesosy tompo dia velona ihany ny mpaminany rehetra taloha. Anisan'izay Mosesy sy Elia zany. Io no toerana zay manaraka anambarana fa Jesosy dia zanak'Andriamanitra, Jesosy dia olom-boafidin'Andriamanitra, Jesosy dia mitondra ny famonjena ho asika. Ary farany dia ny teny zay anjarasika eto. Ny farany zay nanambarana an' Jesosy eto zany dia tany Nazareta zay tany nahabe azy. Nazareta ny tanànan' Jesosy. Tao nisy ny ray aman-dreniny dia Josefa sy Maria zany. Ary ity Nazareta ity zany dia tanàna kely tamin'izany fotoana zany. Ka sy tao tsony Jesosy, sy nipetraka tao izy fa nanao missionnaire izy. Nandeha izy, nifindra monina izy, niasa tany Kapernaum izy. Tany Jesosy no nitoro ny tenin'Andriamanitra. Nanao asa mahagaga, nampahiratra ny zamba, nampalady ny marenina, nanasitrana ny boka, nanadio azy, eny nanangana ny maty aza. Ka dia relaza izy tany. Ka tamin'ny fotoana anankiray ity dia niverina tany Nazareta zay nahabe azy izy. Na dia eto Nazareta aza ny tanàna nahabe azy dia missionnaire Jesosy. Tena missionnaire izy eto. Tonga tao Nazareta zay tany nahabe azy izy. Inona no ataony? Misy fanaony tompoko. Araka ny fahazarana efa nanana ny fahazaza dia efa nianatra hatramin'ny ela be izy namaky teny, namaky ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny tempoly. Araka ny fanaony Jiosy moa, fanaony Israelita dia zao, rehefa feno 12 taona ny zaza dia karazana atao confirmationa, atao hoe bar mitzvah, dia mamaky teny ao am-piangonana hatramin'izay. Ka dia efa fahazarana hatramin'ny ela zany ny an' Jesosy mandray famakia-teny ao am-piangonana. Kanefa tsy hamaky teny ihany izy fa ilaza zava-baovao. Natotry ny mpanao raharaha azy ny horonam-boky ny Isaia mpaminany dia namaky tao izy. Ka ny teny zay vinakiny tao dia zao: ny fanahin'ny tompo no ato amiko izy. Nanositra ahy hitoro teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy. Naniraka ahy hitoro fandefasana amin'ny mpifarotra, fampahiratana amin'ny zamba, hanafaka zay mpahoriana, hitoro ny taona kasitrahan'ny tompo. Dia rehefa avy niteny an'izany ny tompo, namaky an'izany vaky teny zany dia naveriny tamin'ny mpanao raharaha ny boky ka nipetraka izy. Nahagaga fa notarihiny fanahy ny olona, ka nandrefa izany teny zany dia teny mpahasoavana. Teny zay, teny zanak'Andriamanitra zany teny zany. Nandre teny mpahasoavana ny olona, nibanjina an' Jesosy ny mason'ny olona rehetra tao amin'ny sinagoga. Gaga ny olona fa teny mpahasoavana zany lazainy zany. Rehefa avy eo dia hoy Jesosy: androany no tanteraka teo anatrianareo zany soratra izany. Izy Jesosy zany no ilay manana ny fanahin'ny tompo. Ny olona manana ny fanahin'ny tompo dia Mesia ne zany, zanak'Andriamanitra ne zany. Izy no Mesia, izy no mpanavitra, izy no mpamonjy. Tonga izy hitoro teny soa mahafaly, tonga izy hitoro fandefasana ho an'izay mifarotra, hanafaka an'izy zany. Tonga izy hitondra ny mazava, hampahiratra ny zamba, hanafaka zay mpahoriana. Raha misy migadra zany dia izy no manafaka azy tao. Hitory ny taona kasitrahan'ny tompo izy. Jesosy indrindra no ambara am'izany. Ny tenan'izy zay mamaky an'io teny io, izy no tena izany.
ka dia tanteraka am'izao fotoana zao zany ny androm-pamonjena. Zay no ambaran'i Jesosy. Androany hoy Jesosy, sy omaly akory na oviana na amin'ny ho avy, tsy afaka raha itaona fa androany zao dia tanteraka eto aminareo zany soratra izany hoy Jesosy. Tonga ny mpamonjy, tonga ny mpanjaka dia Jesosy Kristy. Mpanjaka izy satria zanak'Andriamanitra. Izy no mitondra ny famonjena, izy no mitondra ny fanavotana, izy no mitondra ny andro vaovao. Ny teniny no tena mitondra an'izany. Izy Jesosy tenany no mitondra an'izany. Ary ankehitriny koa dia ambara eto ny tenin' Jesosy. Rehefa ambara eto ny tenin' Jesosy dia izy no eto, izy tenany no eto. Na iza no mamaky ny tenin' Jesosy eto dia izy eny ny tena miteny. Sy ny anankiray amintsika no miteny, fa izy Jesosy ny tena mitompo ny teny, izy ny tena miteny tompo. Ka dia misaotra azy isika. Fa efa tonga amintsika eto koa zao ny famonjena, tonga amintsika eto koa zao ny fanavotana, tonga eto amintsika koa ny filazantsara, ny fanafana, tonga ny mazava, tonga ny mpanafaka asika, Jesosy zany. Na inona manafaka dia tsy tena manafaka anie zany fa Jesosy ny tena manafaka asika. Na inona koa mamatotra, na inona aizipito, na inona mamatotra ny olona, managadra azy dia zao tonga ilay manafaka asika, Jesosy zany. Izy no mpandresy, izy no mpanjaka ny mpanjaka, izy ny tompo ny tompo. Zay no vaovao tsara zay ambara eto. Rehefa avy niteny an'izany ny olona dia nisy nahalala ihany hoe sy zanaky Josefa ve ity? Zay no teny zay resika eto. Nahita ny olona fa ity ane sy hafa fa zanaky Josefa. Ka nahoana izy no miteny hoe izy no mpamonjy? Nahoana izy miteny hoe ny fanahy ny tompony ao aminy? Manomboka tonga ny sy finoana tamin'ny olona sasany. Ka eto zany dia zavatra anankiroa aloha no atresika. Voalohany zany dia fiobiam-pamonjena, fiobiam-panavotana no atresika eto. Rehefa avy niteny ny filazantsara mahavelona Jesosy dia nibantsina azy ny maso rehetra, nandinika azy ny maso rehetra, ary gaga satria teny ny fahasoavana no nylazay ny vavany. Ka dia io nylazantsika hoe fiobiam-panavotana zany, faharavoam-pamonjena ny rehetra. Kanefa sahady koa dia zao amin'ny ilazany olona hoe sy zanaky Josefa va ity, dia feony sy finoana ihany koa izany. Sahady zany dia efa misy fanoherana mialoha an' Jesosy zany. Zanak'Andriamanitra izy, nefa mahagaga fa zanaky Josefa ihany koa. Marina zany, fa eto dia sy zany fa izao. Nahoana izy no miteny hoe zanak'Andriamanitra, kanefa dia fantasika fa zanaky Josefa sy Maria zay fantasika eto an-tanàna Nazareka ihany no misy azy. Ka dia manomboka sy mino azy ny olona sasany, manomboka sy manaiky azy ny olona sasany. Tandindo ny fanoherana an' Jesosy zany, tandindo ny fanoherana ny teniny sy ny asany zany, tandindo ny hazo fijaliana sahady zany, tandindo ny pasaka sahady zany to. Dia am'izao sika koa dia mandray an' Jesosy sika amin'ny teniny, mandray an' Jesosy sika amin'ny sakramentany, mandray an' Jesosy sika amin'ny filazantsarany, mandray an' Jesosy sika amin'ny vavaka sy ny finoana koa. Raiso izy tonga hitory teny soa mahafaly amitsika, izy tonga hitory fandefasana amitsika, hitory fampahiratana zany hoe hitory ny mazava zany, hampiposaka ny andro vaovao zany, dia ny andro-pamonjena. Raiso Jesosy tomposika, fa izao ny andro-pamonjena zao, zao ny andro-panavotana zao. Ny fanavotana dia sy entiniza hafa, sy misy hafa tena mitondra azy fa Jesosy zay resika feo eto, izy ny tena mitondra azy. Izy koa no eto zao, izy no misangana eto anilasika zao, izy ny tena mitory an'ity teny ity zao, izy ny tena mamaky teny. Na iza ny mamaky teny, na zaza ny mamaky teny,
na olon-dehibe no mamaky teny, na iza koa no mitory de zao jesosy anie ny tena miteny azy, izy no tena miteny an'ray teny, na iza no tena iraha nitolan'izany teny zany. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay raisy ny fitahia ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana ny fanahy masina hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.